ireo tsy fanarandalana niseho teto amin'ny Tananarivo rehetra tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Voalohany amin'izany ny fitongilana ny fanjakana. Ny baribary ny aloha nandritra ary taorian'ny fifidianana izay ben'ny tanàna ireo karazana tsy fanarandalana teto amin'ny firenena, fa indrindra ny teto anivon'ny komina ny Tananarivo renivohitra. Santionana amin'izany ny fitanilan'ny mpitondra fanjakana. Tsy ny hafahafa izy ireo nanohana ny kandida na dia voarara ny lalàna izany. Ny filoham-pirenena tenany mihitsy ohatra no tonga manao fampelezan-kevitra ary niteraka ady hevitra ny fizarana ireo fanampiana toy ny vary sy kojakoja ilaina andavanandro nandritra ny fidinany teny an-kianja. Tsy ny salasala ny filoha ny laza amin'ny pahibe maso fa olona miara-dia amin'ny fitondrana no ilainy hitantana ny komina. Dia tsy maintsy niandry zany hoe rehefa lany ny ben'ny tanàna mitovy hevitra ao anatin'ny firehana politika amin'ny tena, zay vao nanomboka ny 15 barea. Nanamafy ny fanirian'ny filoha ireo olom-boatendry miara-dia amin'ny mpitondra. Amin'ny fotoana sarotra tahaka an'izao no anohanantsika anehoantsika ny fanohanana ny filohan'ny Rajoelina ary tsy maintsy ametrahantsika kandidaty afaka hiara-iasa aminy, afaka hifanohana aminy anarina ny tanàna na Tananarivo ity. Tsy ireo olom-boatendry teo anivon'ny fanjakana ihany no nampiasaina hampandaniana ny kandida-panjakana fa hatramin'ireo fitaovam-panjakana dia nahetsika avokoa. Fa ankoatra ireo rehetra ireo dia nanao falambarana amin'ny pahibe maso tetsa mikanja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny kandida ho ben'ny tanàna tamin'izany ary lala Ramanantsoa fa ny tena no kandidan'ny fanjakana izy ny rôlina ary azy ny tanàna. Za no kandida-panjakana. Za no kandida orange. Azare! Rehefa tonga eo atsika ny tanàna. Iza mafy. Isika mafy tsika rôle. Atsika ny tanàna. Atsika ny tanàna sa ahoana gouverneur? Ahoana député namana? Anisa ny tanàna. Anisa ny tanàna. Atsika. Anisa ny tanàna. Za no kandida-panjakana. Za no kandida orange. Azare! Rehefa tonga eo atsika ny tanàna. Iza mafy. Isika mafy tsika rôle. Atsika ny tanàna. Atsika ny tanàna sa ahoana gouverneur? Ahoana député namana? Anisa ny tanàna. Anisa ny tanàna. Atsika. Anisa ny tanàna. Anisan'ny ireo tranga faharoa ny alabato tamin'ny alalan'ny lisam-pifidianana. Fa zavatra nanatrehan'ny rehetra ihany koa ny lisam-pifidianana. 300 ireo nahazo attestation de non-inscription à la liste électorale avy amin'ny SED araka ny firaketana an-tsoratra nataon'ny vady tany tao amin'ny SID tana 4 kanefa rehefa nijerena ny tao amin'ny SID dia 720 sy 309 alina no nahazo ordonnance atao amin'ny boriboritany faefatra dia toy izay avokoa no natao tamin'ireo boriboritany enina teto ny Tananarivo renivohitra. Raha ny tarehimarika navoaka tamin'ny tranokala ny Tivomira ity anefa dia 9,703 alina ireo nahazo hitsavolana. Raha ny voarakitry ny lalàna dia ny 12 no mikatona ny lisam-pifidianana ary tsy tokony hisokatra izany raha tsy ny iray Desambra kanefa tamin'ity indray mitoraka ity dia noty no navoaka ny seni nahazonana nampiditra olona tanaty lisam-pifidianana. Ordonnance sur requête ary sambatan'olona no tokony nomena raha ny voarakitry ny lalàna ihany saingy ordonnance fahobe no nomena. 2 alina mahery tamin'ireo nahazo hitsavolana misa 403 alina mahery ireo no tsy fantatra ny irainy ary ny anaran'ny renin'izy ireo dia efa nampiny anarany ihany no natao anaran'ny renin'ireo olona ireo. Raha ny tarehimarika 9,703 alina ireo anarana tanaty lisitry ny ordonnance izany hoe mihoatra ny 3,900 an'ireo tonga ny fidy. Ny arahan'ny rehetra nahita ireo andian'olona nandeha nifidy tamin'ny andro ny 1 Desambra iny ka niteraka sakoroka tamina brofanda Tsambatomaro teto an-drenivohitra.
raha nivoka-pifidianana ofisialy dia 3 faingo 4 isanjato no vato azo ny ary lala raha manantsoa kandida ny irmar raha 3 faingo 4 isanjato ny an'ny kandida ny antokotiko madagasikara raha valomanana tojo raha taony kady tsotsotra dia mihoatra ny 30 isanjato tamin'ireo tonga ny fidy dia avy tamin'ny itsivolana avokoa izany hoe raha mbola taony kady raha vato 30 isanjato any sorana 30 isanjato lisitra azo avy amin'ny itsivolana dia 30 isanjato eo zany ny vato azo ny kandida ary lala raha manantsoa izay nolanin'ny seny ho be ny tanàna nantanana rivoreny vohitra